Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo mahatratra ity alahady 5 volana febroary 2024 ity. Natokan'ny FPMA ho aladin'ny fiantsonana io. Ary anio sika dia anokana ny diakona iray izay efa nofiditsika mba natevin-darana ireo diakona noho ny fandehanany diakona iray tsy maintsy nifindra monina noho ny asa. Isika rehetra no antsona amin'ny alalan'izany fanoloran-tenany izany. Ary isika rehetra koa no manavao ny fahaloran-tenantsika miaraka aminy. Ka dia ampitomboana amintsika rehetra ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Mipetraka isika.
hatramin'ny fiposahany masoandro ka hatramin'ny filenteny no deraina ane ny anaran'i Jehova. Avo ambonin'ny jentilisa Jehova, ambonin'ny lanitra ny voninahiny. Amen. Sambatra Jesu raha miaraka aminao, fa ny lalana dia lavim-pahoriana. Ny rany tata ivavaka isika. Atahoana ny tsy idera, ny tsy ankalaza, ny tsy anome voninahitra, ny tsy anandratra ny anaranao, ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra, tompony zao rehetra zao, Andriamanitra tsy toa, maefa ny zavatra rehetra, nefa de ti anay olombelona, ka nanaiky hidina hitsinjo sy hanafaka anay, ary nanangana anay ho zanaka malala, piombonaina sy piombonasa am Jesosy Kristy, zanaka ho lahy tokana. Atahoana ny tsy saotra, atahoana ny tsy ankalaza, fa alaminao, arindranao, araka ny fombanao ny fiainanay sy ny fiainan'ny fiangonana, ka amin'ity anio ty indray, dia afaka hanokana ny mpanomponao, ho amin'ny asa fanompon'ny dekona izay fanitarana ny ambaindain'ny fanjakanao ety an-tany, ary ny fiandrasana ny ondrinao sy ny fahamanana azy mandrakariva, mba ahatonga anay hivelona ny fiainana be dehibe, ary andova ny fiainana mandrakizay. Misaotra anao zay no ny asanao rehetra, fa tsara ianao sady mpanao ny tsara, ary esehonao aminay zany. Ko ndreto zay olonao, ondro fiandrinao, tafangona eto amin'ity toerana ity mba iona aminao. Sitrakao manko, niantso ny fiangonana ho vavolombelon'ny fahazavanao sy ny fahamasinanao, ka dia avorinao eto izay. Ka raha nokana ny mpanomponao anao ny asan'ny dekona zay anio, dia manatrehanay, amasin'ny fitoam-pivavahana ka ny fananao masina ne ameno zao toerana izao, sy asa mahery ao am-ponay, ampahatanjaka ny finoana, ary ampahery anay amin'ny asa tsara rehetra, ka vokatra be eo amin'ny asanao. Dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, sady lohan'ny fiangonana. Amen. Petraka isika. Izao ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika. Tiany ho renesitsika ary tiany ho tanterahantsika mba hananantsika fiombonana aminy. Ko amin'izany mangataka aminareo ary rahalahy noho ny famindrampon'Andriamanitra mba hatolotrareo ny tenanareo fanatitra velona
masina sitraka Andriamanitra dia fanompom-panahy mety ataonareo zany ary aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao fa miova ny fanavaozana ny saina mba hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no marina. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany dia mahatsiaro tena ho tsy tanteraka isika. Nefa ny antson'ny Tompo dia tsy ho an'ny marina fa ho an'ny mpanota izay taominy mba hibebaka, hiova ary hiorina tsara amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Ataontsika ary ny hira 7:7 ny andininy voalohany. Azamada Jesu miazu kameva Tompo indreto manatona anao zahay nandreny sitraponao antsoinao andiny tena ary dia mahatsiaro tsy tanteraka manoloana ny teninao tsy tanteraka tamin'ny fanoratenanay zay Tompo satria ay ny tena, ny saina, ny fo ary ny fanahy no tianao atolotra ho anao manontolo, isaina ho anao, hiasa ho anao, hitepo ho anao ary hanome voninahitra sy hanompo anao. Kanefa tsy ary tanteraka izany. Ampahany amin'ny fiainanay ihany no atolotray anao fa tsy ny tenanay manontolo. Tompo, mamindrafo aminay ary omeo anay ny fanahin'i Kristy ilay nanolo tena feno na foy ny zavatra rehetra ho anay mba azahoanay manolo tena feno ho anao koa. Tompo, satria masiny ianao dia antsonao zay mba hitafy fahamasinana hatrany, nefa ny fahamasinanay tsy miharihary satria feno loto zay. Ny fisainan'ny fonay, ny teny alokon'ny vavanay, ny fihetsikay ary ny asanay dia tsy maneho ny fahamasinanao ary tsy afaka miseho eo anoloan'ny olona ho vavolombelonao marina tokoa izahay. Kanefa Tompo, tsy tonga hitadiny marina ianao fa ny mpanota mba hibebaka. Koa indreto zay mahatsapa tena ho mpanota, ho tsy mendrika, ho tsy tanteraka eo anatrehanao, nefa dia avelanao anatona anao noho ny fitiavanao sy ny fahasoavanao amin'i Jesosy Kristy. Koa inoy ary ny vavakay, raiso ny fifonanay ary omeo anay ny fanahy vaovao ho vonoka hanompo anao marina tokoa amin'ny fanasan'ny fahamarinana. Miaraka ny fiangonana. Rainaybe famindram-po
Andriamanitra fitiavana ny Andriamantsika. Tsy misy mitondra izany anarana izany ny Andriamanikafa rehetra na iza na iza. Amin'ny fahatokitsika izany fitiavana izany nandeha enontsika ny teny famelan-keloka izay omeny antsika nanaiky fona sy bebaka eo anatrehany mitsangana isika. Hoy ny Tompo, fitiavana mandrakizay no tiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po anao, fa mandra-pahantotrareo tsy miova, ary mandra-pahafotsy volonareo za ihany ny sahirana mitondra anareo, satria za no nanao, za ihany no hitrotro, za no hitondra sy hanafaka. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, koa amin'izany tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'ny Kristy Jesosy ka mino ny anarany. Koa ambara, voavaovela ny elokareo noho ny anarany masina. Amen. Petraka isika ry havana.
manomana ny fomampanantsika andreny teny voarakitra amin'ny soratra masina isika ataontsika ny hira zay efa voatondro dia mangataka ny tompona anjara mivavaka sy ny famakian-teny mba hiakatra ity. Dia mbola hiaraka hivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izay raha mbola omenao izao fotoana izao, ahafahana indray mihaino ny hafatra avy aminao, hafatra izay mampiorina anay amin'ny finoananao, ary hafatra koa mitondra fanantenana ho anay eo amin'ny fiainana. Koa mangataka ny fanahinao masina izay hiasa mahery aty anatinay, ahatakaranay izay hafatra tianao ho raisinay tsirairay avy. Ka tsy ho tonina tongavanay teto izahay rehefa avy mandray ny hafatra nipitsika avy amin'ny fanahinao masina Tompo. Koa dia mitenena Jesosy Tompo fa miainanao izahay ary hampangino ny feo sy ny tabataba rehetra izay tsy avy aminao. Dia ny fanahinao masina no hitarika ny mpanomponao izay hitondra ny teny, ary koa ho fantsona hikoriana ny fahasoavanao, ka ho teny fitahiana, ho teny feno fanantenana, ary teny feno fiadanana no ampitainao amin'ny alalany. Koa dia misaotra anao izay Tompo ny amin'ny fanatrehanao, ary mbola amin'ny anaranao no anaovana izany vavaka izany. Amen. Hiaraka mamaky ny soratra masina isika, izany dia hitantsika eo amin'ny bokin'ny Isaia toko fa 7:10, ny andininy fafito ka hatramin'ny fahafolo. Isaia toko fa 7:10, ny andininy fafito ka hatramin'ny fahafolo. Ho vakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny zaranao ny haninao ho anonoana sy ampiantranonao ireo manitra amin'irenireny, ny ampitafianao izay hitanao fa miboritana ka tsy ampiribelonanao eo anatrehan'ny namanao. Amin'izay dia hiposaka toy ny maraina ny fahazavanao, ary tonga aingana ny fahasitrananao. Ny fanafananao no hialoha lalananao, ary ny tompo mihitsy no vody lalanao. Rehefa miantso ianao dia mamaly anao ny tompo. Rehefa mitady vonjy ianao dia voaliny hoe inty aho. Raha foananao eo aminao ny zioka-pamiretana mba ny fanendrikendrena sy ny fitenenan-dratsy, raha zarainao ho an'ny minoana ny haninao ka manome sakafo ireo sahirana ianao, dia amira-peritra ao amin'ny aizina ny fahazavanao, ary ho toy ny mitatao vovona ny aisim-pitonao. Mbola toizantsika riavana ny famakiana ny tenin'Andriamanitra, izany dia hitantsika amin'ny Korintianina voalohany ny toko 2, ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Korintianina voalohany toko 2, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Rehefa hitantsika dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Ry havako, fony tonga taminareo mba hitoro ny tsy ambaratelo momba an'Andriamanitra, dia tsy nampiasa lahateny marevaka na fahendrena mampitolagaga. Teo aminareo aho dia ninitsy na hafantatra ninon'inona fa tsy Jesosy Kristy.
indrindra fa izy vaomby teo amin'ny azo fijaliana. Izany no nahatonga ahy ho osa sy natahotra ary nangovotra teo anoloanareo. Fa ny fampianarako sy ny toroteniko dia tsy tamin'ny lahateny nampiaiky volana ary ny fahendren'olombelona, fa tamin'ny fandresin-dahatra araka ny fanahy masina, ka tsy dia fahendren'olombelona fa herin'Andriamanitra no iorena amin'ny finoanareo. Iaraka maki ny filazantsara sika eo am-pitsanganana no anaovantsika izany dia izany dia hitantsika ao amin'ny boky Matio 5 andininy 13 ka hatramin'ny 19. Matio 5 andininy 13 ka hatramin'ny andininy 19 amin'ny dikateny ombonana na ny DM no amakitsika an'izany amin'ny anaran'ny Tompo. Ianareo no sira anasony tany, fa raha ny sira no tonga matsatso, atao hono indray no hanome fahasina azy. Tsy misy antony intsony izy, fa dia arim-potsiny any ivelany ho hitsakitsahan'ny olona. Ianareo no fahazavana ho an'izao tontolo izao. Tsy azo afenina ny tanàna miorina eo am-tampon-tendrombohitra. Ary tsy misy mampirehitra jiro ka ametraka azy eo ambany vata famarana, fa eo ambony fitoeran-jiro no apetrany mba hanazava izay rehetra ao an-trano. Aoka miratra eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka hanomezany voninahitra ny ranareo izay any an-danitra. Amen. Tontolo izao ny kristianina. Ny fanahy masin'Andriamanitra ny anazava sy hitarika antsika, azaontsika miseho tokoa fahazavana sy fanasina eo amin'ity tontolo nametrahan'Andriamanitra antsika ity. Petraka isika. Izao ny fahazavana zao tontolo izao hoy ny Tompo. Ary izy fahazavana no niantsontsika mba ho fahazavana eo amin'izao tontolo izao kosa, ianareo ny fahazavana zao tontolo izao. Koa amitsangana, miazava, fa efa tonga ny fahazavanao, fa aminao no sehon'ny mazava ary ny firenena manatona ny fahazavanao.
Isaia 40:1 sy 2. Entitra ny tenin'ny tompo amintsika ry havana. Aoka amiratra eo amin'ny olona ny fahazavanao. Aoka amiratra eo amin'ny olona ny fahazavanao, fahazafenina. Aoka amiratra eo amin'ny olona ny fahazavanao, fa tsy tabatabaina fotsiny. Raha mamiratra ny fahazavantsika tsy mila miteny akory tsika mazava. Fa matoa sika mila miteny mazava, dia satria tsy hitan'ny olona zany ny fahazavanao. Aoka amiratra eo amin'ny olona ny fahazavanao, fanontaniana mipetraka tokoa zany. Move hitan'ny olona ny fahazavako. Move hitan'ny olona ny fahazavanao. Move hitan'ny olona ny fahazavan'ny fiangonana. Fa izao tontolo izao, tsy ahalala na hitan'ny mazava. Fa mbola hitoetra ao amin'ny maizina. Raha toka tsy mamiratra ny fahazavana eo amintsika, izay napetraky ny tompo eo amin'izao tontolo izao. Tsy eto amin'izao tontolo izao intsony aho izy, ao amin'ny Jaona 7:10. Fa ireto no eto amin'izao tontolo izao, manamasina azy amin'ny teninao, ny teninao, ny fahamarinana. So dia fahazavana mitsolopilopy, izay mety ho faty rampitso, so dia izany ene ny fahazavana ao amiko. So dia izany ene ny fahazavana ao amintsika. Ho iaho teo mitsolopilopy ary mety ho faty. Satria mbarany soratra masina fa maty ny finoana rehefa tsy misy asa. Ary ambarany tompo eto fa ho faty ny jiro zay asarina ao ambany vata famarana na ao ambany kapoaka. Ho faty ny fahazavana zay saronana, zay afenina, ho faty. Ka dia aza mety ho jiro mitsolopilopy, zay mety ho faty rampitso. Fa mety eza kosa ho fahazavana mamiratra, manazava ny manodidina, ary mitombo famirapiratana sy mampitombo ny hafa amin'ny hazavany. Zavatra asehon'ny tompo. Anohatra kanefa tena marina. Fa rehefa ao amintsika ilay mazava, Kristy zany, dia mazava mamirapiratra tsika. Fa rehefa tsy ao amintsika ilay mazava, dia mila tenitenenina be, mila orakorana, mila soratana, mila an'izao rehetrarehetra zao, ny tenin'ny tompo mazava. Aoka mirapiratra ny fahazavanao. Ary zava-dehibe eo amin'ny kristianina fijoroan'ny vavolombelona zany. Satria tsy niteny avoaka ny vavantsika no tena miraikitra amin'ny olona, fa zay hitany eny amintsika. Tsy fahazavana ho an'ny tenantsika isika, fa fahazavana ho an'ny hafa, fahazavana ho an'ny manodidina, tsy fahazavana ho any amin'ny lanitra tsika, fa fahazavana nantsoina nazava ny tany zay mbola ao anatin'ny aizana. Tsy mora ane zany e. Tsy mora zany. Ary mety heritreritra mihitsy tsika eny am-pitoerana eny hoe iza tokoa ny navita amin'izany. Tsy mora zany. Saingy ambarany soratra masina fa tsy ny herintsika no entina manao zany. Tsy ny fahazavantsika ngeny asain'ny tompo mamirapiratra, fa ny fahazavana izy Kristy e. Ary zay mifanontaniana, mazava ao amintsika ave Kristy, ahatonga atsika amirapiratra amin'ny fahazavana. Erin'Andriamanitra, erin'ilay azo lazaina hoe na mitaka ny andrinan'izao tontolo izao. Raha nieritreritra tokoa manko Satana hoe eo amin'ny hafatesan'i Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana no aresy azy, tsy navelany mifaty teo amin'ny hazo fijaliana ny tompo. Saingy tsy takany zany satria ny fomba an'Andriamanitra tsy fomban'ny hafa, tsy fomban'ny olona, ary tsy fomban'ny ratsy koa. Koa ny herin'ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana ary nitsangana tamin'ny maty, zany ngeny ny herintsika. Ny fahendrena hoentsika miainane, tsy fahendrena avy amin'ny fahaizantsika, ny fahalalantsika, ny diplomantsika, na ny traikefantsika, fa ny fahendrena zay avy amin'ilay ny raha ny tompo amin'izao tontolo izao.
hanome antsika fahalalana lalina sy fahendrena tsy misy to azy. Fahendren'ilay nolaviny zao tontolo izao nefa nataon'Andriamanitra ho tompo sy ho mpamonjy. Zany Jesosy Kristy. Ianareo ny fanasiny tany ho indray ny tompo. Raha ny sira ny tonga matsatso, inona tsony ny asira azy. Efa betsaka ny torotena nazavana ny amin'ny sira. Fa tsy zany intsony no resantsika anio. Fa zay azahoantsika mihitsy mijoro ho sira eo anivon'izao tontolo izao satria zany ny baiko ny tompo antsika. Ianareo ny fanasiny tany. Raha ny sira ny tonga matsatso, inona tsony ny lana azy. Hay zany misy sira matsatso. Hay misy sira matsatso. Hoy ny anambaran'ny Apokalipsy azy, manana anaranao velona kanjo maty ihany. Raha jerenao zao dia tahaka ny velona. Raha ny titra hoentina dia velona. Nefa kay ao anaty ao maty. Ny tany izay anjakan'ny aizina no andrahan'ny tompo antsika ho fahazavana. Ny tany izay matsatso, tsy mahita fiadanana, ao anaty korontana, ao anaty fahoriana lalina, zany no andrahan'ny tompo antsika ho fanasina. Ny tany izay anjakan'ny fahantrana, fahantrana ara-tsaina, fahantrana ara-pahendrena, fahantrana ara-pifandraisana, zany no andrahan'ny tompo antsika. Ko raha ny fiadanana zao tontolo izao ihany no katsahantsika, zany no mahamay antsika, zany aza nataontsika rehare, raha ny fiadanana zao tontolo izao ihany no ananantsika sy fikirantsika. Raha ny fiadanana mandalo ihany, zany no mahafapo antsika. Dia sady diso sika no andiso ny hafa. Ho sira matsatso isika, fa tsy ho sira masina. Ka dia ny tsatson'izao tontolo izao ihany no zaraintsika sy fampizarantsika. Ny tsatson'izao tontolo izao. Fa tsy zany no nandrahan'ny tompo antsika. Aoko fanasina ianareo, tsy sira matsatso. Ka tsy asian'ny olona vidiny, tsy ilainy satria nahoana? Satria efa ananany. Inona moa ny lanin'ny olona zay efa ananany? Ary indraindray eo anivon'ny fiangonana isika dia miseho hitovy amin'izao tontolo izao ihany. Ny fahendren'izao tontolo izao ihany, ny fisainan'izao tontolo izao ihany, ny fomban'izao tontolo izao ihany, ny fijerin'izao tontolo izao ihany. Zany ihany no etsika eo am-piangonana. Mety ho mpitandrina ane zany. Mety ho diakonina ane zany. Mety ho mpiandry ane zany. Mety ho tompon'andraikitra eo amin'ny fiangonana ane zany. Mety ny vahoaka an'Andriamanitra mihitsy zany. Ny tsy ahafantatra na iza teo aminareo aho ny tompo. Hoy Paoly azafady, afa-tsy Jesosy Kristy. Sira fanasiny tany tahaka ny Kristy. Zany no ilain'izao tontolo izao. Fa raha nanana an'izany zao tontolo izao, tsy nidina tety ny tompo. Tsy nandany amby tety ny tompo. Tsy nafoy ny areny sy ny voninahiny tany ambony tany ny tompo. Tsy nafoy an'izany izy, raha vitatsika zany, raha vitan'izao tontolo izao zany. Sira fanasiny tany tahaka ny Kristy no ilain'izao tontolo izao hitondra fiadanana. Fiadanana hafa. Fiadanana hafa no ny fijerin'izao tontolo izao. Hoy ny anambaran'ny tompo azy, fiadanana no velako anareo. Ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao ny fanomeko anareo. Jaona 4:7-20. Io fiadanana io, zay tsy takatry ny sain'ny olombelona. Tsy hain'ny olombelona atao na volena. Io no omen'Andriamanitra ny olona eo amin'izao tontolo izao. Io ny fanomezana omen'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho an'ny olombelona variana mitady fiainana ao anaty fahafatesana. Variana mitady fiadanana ao anaty fahoriana. Sasatra mitady fiadanana ao anaty fahoriana. Laha ny andro mitady fahazavana ao anaty fahajambana.
verihevitra mitadiny mandrakizay eo amin'izao tontolo izao mandalo ao amin'ny Jesô ao amin'ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana handresin'ny fahafatesana hanafaka amin'ny fahoriana ampahiratra amin'ny fahajambana anokatra ny varavaran'ny fiainana sy ny varavaran'ny lanitra ho antsika ao aminy no andraisana izany hatrany amin'ny andron'ny mpaminany ene dia efa niantso ny tompo mitsangana miazava ary mirapiratra ao amin'ny aizina ny fahazavanao ka ny fahafana ialoha lalana anao ny famonjena ny dikan'izany ary ny tompo mihitsy ny vody lalanao ho mpiambina ho mpiandry ary ho anosika anao ahatanteraka raha niantso an'ny Abrahama ny tompo dia novonjeny fa natao ny fiasam-pamonjena i Abrahama ary ambara fa mino zanaky Abrahama raha toka manana an'izany novonjena mba hatao fiasam-pamonjena ary eo indrindra ny mampiariary ny fitiavan'Andriamanitra tsy fitiavana ty tena ho iaho mboenimbieno misy eny kristianina fitiavatena no mahatonga azy mivavaka fitiavatena mba te ho any amin'izany paradisy zany izy fa tsy te ho any amin'ny afo be mba te ho any amin'izany fiainana zany izy fa tsy any amin'ny fahafatesana mandrakizay ka de ny tenany ny azy zay no mahatonga azy mivavaka zay manjo ny hafa après moi le déluge tsy zany moa ny fiteny raha maty rahavana mbatesa ny omby fa raha maty aho mbatesa rahavana fitiavany tena fa ny tompo ny antso antsika ao amin'ny fitiavany tsy ho amin'ny fitiavatena fa ho amin'ny fitiavany dia ny ampahazava izao tontolo izao anatin'ny aizina ary andraisana izao tontolo izao tsy mahita fiadanana ilay fiadanana maharitra mandrakizay ka anome sira anome tsiro ny fiainana ry havana efa mbetsaka ane efa elany eny nandresantsika izany antso zany fa miverina amintsika indray zany antso zany satria te hanavao ny asany ao amintsika ny tompo io Andriamanitra io dia Andriamanitra mialanenina io Andriamanitra io dia tsy mba tofoky ny fitiavany io Andriamanitra io tsy te hiverin-dalana amin'ny famonjena asianao ary indrindra amin'ny fanomezana antsika ny mazava ny fiainana ny fiadanana ary ny fahasambarana mandrakizay tsy zavatra zany ry havana tsy foto-kevitra zany fa Andriamanitra mihitsy ny zanak'Andriamanitra mihitsy Jesô Kristy zany no nahatonga ny Paoly Say teny nini tsy hafantatra ninina teo aminareo aho tsy te halala ninina afa-tsy Jesô Kristy indrindra fa izy voaompo teo amin'ny hazo fijaliana satria ao ny tena fahazavana ay ao amin'ny fahafatesan'ny ota ny fahafatesan'ny nofo ao amin'ny fahafatesan'ny fisainana araka n'izao tontolo izao nanokafan'ny tompo antsika ao amin'ny fiainana be dehibe ary fiainana mandrakizay ay ao amin'ny fahafoizana no azahoantsika ny zavatra rehetra ay ao amin'ny fandraisana ny fahazavana avy any ambony no hahatonga antsika fahazavana eto amin'izao tontolo izao ay ao amin'ny fananantsika ny fahamasinan'ny tompo satria masina izy zany no hahatonga antsika sira hitondra tsiro ho an'ny fiainan'ny olona sy ny manodidina antsika zany ny antsony antsika indray anio nitsangana miazava tonga ny fahazavanao fa ianareo ny fanasiny tany ianareo ny fahazavana zao tontolo izao ka aza mety ho fahazavana izay kobone fa mamirapirata aza mety ho sira matsatso fa meteza hitafahamasinana ka ny fisainana tahaka ny fisainan'ny Kristy ny fijery tahaka ny fijery ny Kristy ny fiteny dia mamsira tahaka ny an'ny Kristy ary ny asa dia tahaka ny asan'ny Kristy matoky ilay ny antso anareo izy hatanteraka izany ho an'izay matoky azy raisy ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesô Kristy tompo ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ampiorina anareo amin'ny fahamarinan'Andriamanitra
ka le fahazavana avy eny ambony itsiry sy anazavanareo ary anangana anareo fahazavana kosa ary ny fahamasinan'ilay tompony antso izy hamasina anareo ka hatonga anareo amisy tsiro eo amin'ny manodidina sy eo amin'izay rehetra napetraky ny tompo ho anjara anareo matoky ilay ny antso anareo izy hatanteraka izany ho an'izay matoky azy amen petraka isika
andehantsika hanambara ny finoantsika araka ny fanekam-pinoana nisy anina eo am-pitsangananysika miara-manonona izany. Isika mino an'Andriamanitra iray raitsy to mpanao ny lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary mino an' Jesosy Kristy tompo iray zanan'lahy tokan'Andriamanitra nateraky ny rainy talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, izy no nahariana izao rehetra izao. Noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao mifanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny, dia tonga olona izy. Nombona tao amin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapaham-pody Pilato izy, nijaly izy ary matika nalevona. Nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny voasoratra izy, niakatra ao any an-danitra izy ary nipetraka ao an-tananakavanan'ny ray. Avy any eviny iray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome ay, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaona sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavany mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerina izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsanganan'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mbola ataontsika ny hira 720 ny andininy voalohany. Riavana malalo amin'ny tompo, androso amin'ny fanokanana Andramatoa Angelina Beavana ho mpandray fanasan'ny tompo eto amin'ny tafy Tolozy isika, araka ny vokatry ny fifidianana izay nataontsika. Ataontsika ny hira faraika sy telonjato, ny andininy voalohany sy faharoa, ary dia mangataka aminao mba androso ety anoloana. Raika sy telonjato, andininy voalohany sy faharoa. Sanao pamonjio izaetriza vavetu ivukata vavetini mana ireto tunga iza evava riavana zava-dehibe hatramin'ny fiangonana teo amin'ny zanak'Israely ny fanendrena olona ho namany mpitarika teo amin'ny fitondrana ny vahoakan'Andriamanitra. Fa hoy ny tompo tamin'ny Mosesy, manangona fitopolo lahy amin'ny olon'ny Israely ho ety amiko, ary ento miaraka aminao ho amin'ny trano fiaonana izy, ary ara-mitondra ity firenena aminao reo, fa tsy hanao irery intsony no hitondra azy. Numéri 20, andininy 20 ka hatramin'ny 17. Ao amin'ny testamenta vaovao dia toraka izany ihany koa nanendrena ny diakônina.
hoy ny apôstôly tamin'ny fiangonana tao Jerosalema tsy mety raha mandao ny tenin'Andriamanitra hitandrina latabatra zahay ko amin'izany rahalahy mizaha fitolahy eo aminareo zay tsara laza sady feno ny fanahy sy fahendrena mba ho tendrena hitandrina izany raharaha izany fa izay kosa aritra ny fivavahana sy ny fampianarana. Ary ny apôstôly Paoly tamin'ny Titosy momba ny olona zao no namelako anao tany Kreta dia ny andaminanao zay mbola tsy tanteraka sy hanendrenao olona amin'ny isa-tanàna araka izay nanodiko anao ka raha misy tsy manatsiny dia olona manambady tokana manana zanaka zay tsy hampangaina mpanara-po amin'ny ratsy na ho maditra. Ary dia ho kosa tamin'ny Timoty momba ny diakona ny diakona ho toy izany ihany motina tsy miroteny tsy tia divay be tsy tia arena maloto mitandrina tsara ny zava-miafina amin'ny finoana amin'ny fieritreretana madio dia toy izany koa ny vehivavy motina tsy mpanendrikendrika mahony tena mahatoky amin'ny zavatra rehetra. Ao amin'ny fiangonana ankehitriny indrindra ny rafitra presbyteriana sinodaly izay misy antsika dia ny vahoaka an'Andriamanitra no tendrena ho fanjaka-pisorona izany hoe sady mpisorona no mpaminany no mpanjaka manatanteraka sy manohy ny asan'i Kristy. Kanefa dia adidin'ny fiangonana no manendry olona manomana olona ary manokana olona mba hisolotena azy amin'ny asa fanompoana manokana. Dia tahaka izany ny asan'ny mpitandrina ny fiangonana manontolo no voakasika amin'ny fitandremana fa manokana mpitandrina izy dia manokana mpiandry izy dia manokana diakonina izy dia manokana mpiasa ao anatina ministera manokana izy. Araka izany dia mavesa-danja ny asan'ireo izay voatokana indrindra ny mpitondra fiangonana. Ny mpitandrina voalaza fa voalohany kanefa tsy avelan'ny tompo hiasa irery ny mpitandrina fa nomeny mpiara-miasa collaborateur ko miara-miasa sy ny fanampy ary ny fanoana mandrakariva ny mpitandrina sy ny diakonina fa ny vahoaka an'Andriamanitra koa dia manohana ny asan'ireo mandrakariva satria tsy azy ny asa fa ny tompo izay ny antso antsika rehetra. Koa ianao ry anabavy malala tsarovy mandrakariva ny alehiben'ny andraikitra izay ny antson'ny tompo anao. Atokany ny tenanao amin'izao fanompoana izao ary atokany noho ny fitiavany atokany noho ny fahasoavany tsy fahamendrehana tsy fahamboniana tsy fahatanterahana fa kosa famindrampo lehibe izay antson'ny tompo anao ary anafiny hery ianao azahoanao mahatanteraka tsara izany andraikitra izany. Kaoka ny firaisana amin'ny Kristy sy ny fiorenana amin'ny teniny no antoka ho amin'ny fahavokaranao ho amin'izao anjara fanompoana izay tanterahanao zao. Isika rehetra koa ry havana amin'ny alalan'ny fanoloran-tenany dia manavao ny fanoloran-tenantsika ho vahoaka an'Andriamanitra indrindra ho vavolombelon'ny Kristy ka dia ataontsika miaraka ny fanampy ny faharoa manolo tena ho anao famandre ny feo sy antsonao. Sa
Atrehan'ny izao diakona mpiara-miasa aminao zao, mpiara-miasa vaovao aminao, dia mangataka anao zay mba hanao ny fanekena masina ilain'ny fiangonana ho an'izay rehetra ho diakona eo aminy. Eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana dia manaiky aho fa azoty vavaka sy amaky ary hianatra ny soratra masina, izara sy ampiasa izany koa amin'ny hafa, ho naman'ny mpitandrina ka hiara-miasa aminy amin'ny fahazotoana, eo amin'ny fiandrasana ny ondrin'Andriamanitra sy ny fiarovana ny fotom-pinoana FPMA, toy ny batisa tokana sy ny fanekem-pahasoavana. Hitandrina tsara ny filaminan'ny fanompoam-pivavahana eo am-piangonana, sady hamonjy fivoriana rehetra araka izay farany azoko atao. Anaja sy andefitra amin'izay hevitra tapiky ny maro, sady aro lalandava ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba. Anao izay azoko atao amin'ny fandavoriana ny fiangonana, ny adidiny rehetra rabola. Hitaizan'ny kristiana, anao ny vaindondroaraha ny asa imbonana amin'ny sinoda sy ny fampielezana ny filazantsara any ivelany. Hitandrina ny ankohonako azoto amin'ny fanompoana an'Andriamanitra, mba tsy ho ny tenako ihany no ho marika ilain'ny fiangonana tahaka fa izy ireo koa. Ry Jesosy, ary ny herin'Andriamanitra no iankinako hahatanterahako izany rehetra izany. Amen. Noho izany fanekena nataonao teo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana izany, dia manokana anao zahay ho diakona amin'ity fiangonana ity amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Ny Tompo izay efa niantso anao ane, ameno anao amin'ny herin'ny fanahy avy any ambony, ampahazavanao ny teniny ka andehananao amin'ny fahitsim-po, ary ahatonga anao ahavokatra be ho voninahitry ny Ray sy ho fitombonao amin'ny finoana sy ny fanantenana ary ny fitiavana. Mahatoky ilay niantso anao, izy ampiorina anao, izy ampahery anao ary hatanteraka anao amin'ny tsara rehetra. Mandehana, mahatanjasy mahereza ny Tompo momba anao. Amen. Mbola hivavaka isika ry havana. Ry Andriamanitra Tompo, Ray ny fahasoavana rehetra,
efa ny antso ny fidim-panompo samihafa anananjara amin'ny fanompoana ny fiangonana ianao namaly ny antsonao i Angelina voafidy sy voatokana ankehitriny ho amin'ny asan'ny dekona ary dia voananao teo anatrehanao sy ny fiangonana ny fanekeny anao izany asa masina izany koa mangataka aminao zahay tsy njovo mandrakariva amin'ny famindram-ponao izy tehirizy eo ambanin'ny fitarian'ny fanahy masina mba ho mpiasa mahatoky sy marina mandrakariva eo anatrehanao sy eo anatrehan'ny olona fenohy ny fahamarinany teninao izy ary me fitondran-tena madio mba nimpony marina anao amin'izao raharaha zao ka na amin'ny teny na amin'ny atao na amin'ny toetra na amin'ny asa dia anome voninahitra ny anaranao ary ampandroso ny fiangonana aoka izy hitafy ny fahamantinana sy ny fanetretena ka azoto tokoa amin'izao fanompoana izao sady dia anaika amin'ny fankasitrahana ny fananarana rehetra araka ny fanahy masina omenao mangataka aminao zay tompo ny ananany mandrakariva fietreretana tsara sy faharetana ao amin'i Jesosy Kristy ka hitondra tsara izao fanompoana izay efa nifidiananao sy ny antsonao azy zao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanako mpamonjy anay izay memboninahitra sy laza miaraka aminao ray sy ny fanahy masina mianona ary tompo tsara amen ary Andriamanitry ny fiadanana izay efa nitondra ny tompontsika mpiandrondro lehibe hiala amin'ny maty mitondra ny ranony fanekena mandrakizay izy ene ahatanteraka anao amin'ny asa tsara rehetra anao ny sitrapony ka hiasa ao anatinao izay ankasitrahana eo masony amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy ene ny voninahitra mandrakizay ho aminao kosa ny faherezany amen mahefabe amin'ny asan'ny tompo ary tsarovy fa tsy foana tsy akory ny fikelezanao aina ao amin'ny tompo mandehana amin'ny herin'ny tomponareo mijoroa sahi ary miaraka amin'reto namanao reto tanterao ny fanomponareo ary izy tompo ane hitsenanareo amin'ny teny pasoavana avianareo izay nitahiny raika natoko tamin'ny kely tendreko mpanapaka be midiry amin'ny fifalian'ny tomponareo amen fadifadino le marika dia amin'ny anaran'ny fiangonana no androrana anao ity sertifika izy ity zay sady fahatsiarovana no marika fa efa vita fanekeny ianao vita tompo-kase ho amin'izao asa fanompoana izao dia mahereza sy mahatanjaka Satria
latsabaka tampokoritse so izany antsonao miantsoa feo mipitsika malefaka toantsa ko fiantsona feno fitiavana de ny masina sy endrino endre ka manamby tamby ai manao hoe isanu iraikyu anao fa ry mpanompo mahatoky ambara intiny zanaka ry tompira fa tsy andany antsonao a fa vononana handehanay sana zay toerana ny ranao intiny zanaka ry tompira fa tsy andany antsonao a fa vonona handehanay sana zay toerana ny ranao a efa fantatro tokoa faoma finilahirany rahanao a fa satria halamaizina miki trokany tsetratsy odiavina ny biby ty masikany tsy tsy ho sedrainao andalanteria tsy ahoakane firefavonona ity mpanompo mahatoky ambara intiny zanaka ry tompira fa tsy andany antsonao a fa vonona handehanay sana zay toerana ny rahanao a intiny zanaka ry tompira fa tsy andany antsonao a fa vonona handehanay sana zay toerana ny rahanao a aoka iara-mitsangana ny fiangonana fanaontsika tahaka izao a ny mizara ny fiadanana raha arakitsika tsara ny toroteny teo a ny fiadanan'ny Kristy no zaraina ary izay ho lazaintsika sy ambaratsika dia tiany tompo koa mba asehontsika amin'ny fiainantsika andavanandro ka izao dia signe symbole ihany kanefa antson'ny tompo isika mba ho fahazavana mamiratra ary fanasina mitondra tsiro ka dia ifampizara ny fiadanana isika araka ny fanaontsika iteny amin'ny akaikitsika hoe ho aminao ny fiadanana na maly hoe ary ho aminao koa fiadanany tompo aminao ny fiadanany tompo fiadanany tompo ny fanasan'ny tompo dia fahatsiarovana ny fanomezan'ny Kristy dia nanomezany ny tenany hatramin'ny ainy ho antsika inona no asetritsika izany dia ny Romanina 12:12 ataontsika ny hira 9:700 ny 1 sy 7 ampanomboantsika izao fanasan'ny tompo izao
atolotro anao tena korerako fa ianao asandratony fonareo oeo amin'ny tompo aoka oderaintsika ny tompo andriamanitra entiko tompo ray masin'andriamanitra mandrakizay mahefa ny zavatra rehetra mety tsy mahavonjy nisoaranay ianao amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay zay tianay sy nanolo tena monjy anay amin'ny alalany koa nideran'ny anjely ny fiandriananao hitsao ny fanapahana sy ny fahefana rehetra anao amin'ny tahotra ary iarahan'ny fiangonana ny an-danitra sy ty an-tany midera ny anaranao amin'ny fiobiana ary zay koa ankehitriny tompo dia miara-manandratra ny feonay aminy ka mifanajana lehibe no hideranay hoe aoko enontsika mipahanginana sy amipetreretana lalina ny teny voarakitry ny apôstôly masina mitahiry sy mitantara ny fanasan'ny tompo voalohany zay mbola iombona antsika amandraka ankehitriny fa Jesosy Kristy tamin'iny aliny zay namadia anazy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy raiso ano ity ny tenako zay omena ho anareo izao no ataovy ho fahatsiarovana toy izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy misotro amin'ity ianareo rehetra fa ity no rako dia ny mifanekena vaovao zay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka koa na ovinana misotro ianareo dia izao no ataovy ho fahatsiarovana koa misaorany ray zay nampamendrika antsika hanananjara milovan'ny olona masina eo amin'ny mazava amen petraka isika arak'izany teny fanorenana izany dia aoka hatsiaron'ny tompo isika lay maty ny solo antsika lay nitsangana ho fanamarinana antsika ho zany lay fanatim-pihavanana zay natolotr'Andriamanitra antsika ary mampiray antsika amin'ny Kristy mandrakizay aoka ary ara-misaotra sy hivavaka isika misaotra anao zay ry Andriamanitra ray anay tompony lanitra sy ny tany fa noho ny famindramponao aminay mpanota manitra dia nomenao no zanaka olay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay noho izany ary tompo ray any an-danitra ndreto zay manao eto anatrehanao ny fahatsiarovana ny fahatongavan'ny zanaka olona ny fijaliany sy ny fahafatesany ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiakarany tambony nahitra sy ny fifonany mandrakizay ho anay
ka dia miandry sy mitalao ny fiverenany zahay ankehitriny ary raha io aidina eto ny fanahy masina mba hameno ny fonay ka ndraisana toko ny tomponay amin'ny finoana velona amin'izao izy manatona anay amin'ny alalan'ny fanasana izao miaraka ny fiangonana ry Jesosy Kristy tompo izay zay tonga eto anatrehanao iombona amin'ny latabatra masina dia mangataka mba hampiraisinao aminao ohatry ny sampana amin'ny voaloboka ampianaro ifankaty tahaka ny tiavanao anay izahay ary aok'izay ara-manana amin'ny fiangonana masina manontolo ny fiononana sy ny fifaliana aminao amen. Ataontsika ny hira 7:100 ny andininy fahatelo. Ary satria zanak'Andriamanitra dia afaka manonona ilay vavaka nampianarin'ny Kristy antsika manao hoe rainay ô izay any an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny fitaponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra meo anay n'izay anina sahaza ao anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondranay ho amin'ny fakapanahy fa manafanay amina ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra manak'izay amen. Aoka hitsangana amin'ny fiangonana. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika ilay fampihavanana antsika tamin'ny aray ary fampihavanana antsika samy isika fa isika izao na dia samy hafa aza dia tena iray ihany satria nandray tamin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapako ny fisaorana izay isaorantsika firaisana amin'ny rano Jesosy Kristy tompontsika izay ny rano ny famelan-keloka nandraisantsika fanadiovana ary azahoantsika koa mamela ny heloko ny namantsika dia hoy ny tompo avy efa voavoatra avokoa ny zavatra rehetra afaka mipetraka ny tsipandray fanasan'ny tompo manao ny hira afa 2:100 isika dia ho zaraina amintsika ny mofo sy ny kapoka. Amen.
aoka hitsangana ny mpandray fanasany tompo. Hoy Jesosy Kristy tompo, raiso ano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Hoy koa Jesosy Kristy tompo sotrona rehetra ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka, izao no ataovy ho fahatsiarovana. Jesosy Kristy tompontsika izay voaomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, nefa nanome anareo ny tenany sy ny rany izay nanavotanareo tamin'ny fahotana rehetra, izy ny ampahery sy aronareo amin'izany amin'ny finoana marina ho fiainana mandrakizay ao aminareo eny ny fiadanana. Tonga eo amin'ny fotoana ilazana ny raharaha-piangonana mangataka ny tompon'anjara roso amin'izany. Ny mpitandrina sy ny komity ny FPMA Toulouse dia mbola faly miarabantsika indray amin'izao alahady izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy lohan'ny fiangonana sy tompony asa. Toy izao indray ny vaovao sy ny asa an'irahany tompo antsika androany. Vaovao nasionaly mampatsiahy antsika hatrany fa misy ny fampianarana SAP KNPL isaky ny alarobia hariva amin'ny alalan'ny phone call na ny Zoom. Vaovao avy amin'ny faritany. Tanteraka soamantsara omaly ny synodam-paritany tany Bordeaux ary mandra-piandry ny tatitra ofisialy dia ireto ny birao voafidy. Ny filoha Ramatoa Nadia Delmotte avy ao Bordeaux, ny mpitandron-tsoratra Ramatoa Miadana Alar avy any Clermont-Ferrand, ny mpitahiry vola Ramatoa Anitra Ratofondraona avy eto Toulouse, ny mpandraraha vola Andriamatoa Dinara Johnson avy any La Réunion, ny mpanolo-tsaina Andriamatoa Erzora Kotondramanana avy ao Montpellier, ary ny mpanamarim-bola dia Andriamatoa Mamy Luka Razafintsalama avy ao Montpellier. Vaovao avy any ivelany. Amin'ny alahady 12 febroary izao amin'ny herin'ny anio zany amin'ny 10 sasany eto amin'ny Temple du Salin ny culte franco-malgache fanao isan-taona mba hanamafisana ny fimbonantsika amin'ny fiangonana Ravavy ERT. Toy izao ny vaovao eto amin'ny tafo. Famangina manjo, misy famangina telo sosina amin'ny alahady 7 febroary ho avy izao izay samy namoy ny iray tampo avy. Ny fianakaviana Ravondson Rémy Siary, ny fianakaviana Randremana Anjara Manitra Slili ary ny fianakaviana Vitry Monique. Rakim-pisaorana
ezaka trano fiangonana. Isaotra ny Jehova lalandava aho ary eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Pasteur Désiré Andriamampianina mivady dia manolotra rakim-pisaorana 10 000 € ho amin'ny ezaka trano fiangonana. Vaovao sekoly ny tenin'Andriamanitra. Ho tanterahina ny 7 May ny zakabe RNSA any amin'ny lycée Don Bosco de Giel Courteil. Mifarana amin'ny 7 Martsa ny fisoratana anarana any amin'ny mpampianatra na ny birao an'ny STA. Toy izao ny sarandasy pension complète misy ny sakafo, goûter ary ny fatoriana. Ny ankizy latsaky ny 2 taona tsy mandoa. Ny ankizy hatramin'ny 12 taona 60 € isaky ny zaza. Ny 12 taona miakatra sy ny olon-dehibe 95 € isan'olona. Aza atao sakana ny sarandasy fa misorata anarana. Raha vonina ny andeha. Misy ny fahafana mandotsy kelikely ny sarandasy toy ny fanao. Arakaraka ny isan'ny mpisoratra anarana ny fitaterana, ny transport ary eo ampandaminana sy fikarakarana izany. Ny fandarana rehetra sy ny andindiny samihafa dia efa ao amin'ny site ny fpma.church anglais RNSA 2023. Ny rampianarina ny ankizy atao mandritra ny fampisehoana koa dia efa ao amin'ny site ihany koa. Manantena ny fiaramentana ny ankizy sy ny ray aman-dreny ary maro tokoa isika avy eto Toulouse anisan'ny tafy manana ankizy betsaka indrindra ao amin'ny sampana STA. Vaovao amin'ny sampana vehivavy kristianina. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra dia izay vao antso araka ny fikasany rahateo. Ny sampana SVK dia faly manasa antsika amin'ny isan-taona ny asabotsy 12 Martsa amin'ny 4 oratolakandro. Tantara an-tsehatra mitondra ny lohateny hoe Akoila sy Priscilla. Ny fandraisana anjara miaraka amin'ny tsakitsaky sy ny fanalahetaeta dia 12 € ho an'ny lehibe sy ny ankizy manomboka amin'ny 12 taona, 6 € ho an'ny ankizy 5 ka hatramin'ny 12 taona. Ny toerana dia mbola ho lazaina amintsika amin'ny manaraka. Amin'ny alahady 10 Martsa kosa dia fanompoam-pivavahana manomboka amin'ny 10 ora sasany ao amin'ny Vieux Temple. Vaovao amin'ny sampana tily. Ary amin'izany dia mahazo tokokoa rahalahy ampitoetra ny fiantsoana sy ny fifidianana anareo. Ny sampana tily dia anatanteraka lasom-pivondronana ny asabotsy 20 sy ny alahady 17 Febroary any Le Moulin de Riou any Noé. Ny andindinina dia ampitain'ny ray aman-dreny fa manao antsoavo mba ho tonga maro ny zaza ho beazina. Fitombavaka trano fiangonana. Raha tsy Jehova ny manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy. Antsona ny fiangonana manontolo, anatrika ny fotoana hitondrana mbavaka ny tetikasa trano fiangonana ny asabotsy 12 Febroary amin'ny 2 oratolakandro ao amin'ny Vieux Temple. Araka ny lohahevitra hoe fa Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-boafidiny va izay mitaraina amin'ny andro aman'alina ary moa hitaredretra va izy. Luka 7:17. Fiantsona fivorimben'ny mpandray. Antsona ny mpandray fanasan'ny tompo tonga ny fivorimbenina ny Assemblée Générale ka saina natao ny alahady 9 Febroary amin'ny 10 ora sy sasany. Ny raharaha aroso amin'izany dia ny fampisehoana ny taritra moraly sy ny teti-bola 12 ary ny fampisehoana ny tetikasa sy ny teti-bola 13 Alahady fanateram-bokatra. Ampatsahivana isika fa ny alahady 10 Marsa ho avy izao no fotoana natokany FPMA Toulouse hanaovana ny fanateram-bokatra isa-taona. Koa samy mitondra eo anatrehan'Andriamanitra izay natokantsika ho azy, ho fankasitrahana azy no ny fahasoavana azontsika avy aminy araka ny teny hoe samy manokana ho amin'ny avy rakitra na amin'inona na amin'inona anambinana azy araka ny Korintianina 1:12. Izy valom-pizaraina amin'io fotoana io koa miomana amin'izany sahady isika. Koa amin'izany miorena aza miova ary maefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy kifoana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Misy ny étude biblique amin'ny alahady 7 Febroary izao amin'ny 7 ora sasany amin'ny alalan'ny Zoom. Misy ihany koa ny permanence ataon'ny mpitandrina ny talata amin'ny 10 ka hatramin'ny 4 oratolakandro ary ny alakamisy amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 ora atoandro. Ny tompona anjara amin'ny fanadiovana ny trano fiangonana
araka ny fandaminana dia ny sampana vehivavy kristiana sy ny sampana lehilahy kristiana. Ny diarintsika manaraka zany dia ny alahady 12 febroary amin'ny herin'ny anio miaraka amin'ny ERT isika amin'ny fanompoam-pivavahana manomboka amin'ny 10 sasany eto amin'ny temple du Salam. Ny alahady 7 febroary kosa amin'ny 10 sasany any amin'ny vieux temple. Sotratsika nahatra hatramin'ny farany ho an'Andriamanitra ririaniny ny voninahitra. Dia mbola faly mirabantsika rehetra ry havana amin'ny anaran'ny tompo. Misaoran'i Jehovah ry fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiany rehetra. Fanamafisana ny hevitra tapaky ny mpandray tamin'ny alahady lasa teo no tiako zaraina amintsika. Tapaky ny mpandray fanasan'ny tompo zany fa iroso amin'ny fifidianana voiture de fonction ny fiangonana manomboka izao. Fahasoavana lehibe zany ary misaotra antsika rehetra na izay mpandray tonga na ireo tsy tonga ihany koa satria fiangonana iray ihany isika. Fa manambary zany ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka manomboka izao zany dia efa eo mpikarakarana zany ny tompon'andraikitra rehefa azo ilay voiture de fonction dia ho lazaina amintsika ihany hoe ohatrohatran'iza izy zany. Fa tsara ho fantatsika fa ny vola nentim-manana nalaina tamin'izany dia ny vola tao amin'ny épargne de transport izay efa natokany fiangonana efa taona maro izay ho antsika izay tsy mahalala dia manokana eo amin'ny 1 000 € isak-bolana eo ny fiangonana anokanana amin'ny transport ny fiangonana rehetra na ny déplacement ny sampany zany na ny déplacement ny tompon'andraikitra. Ary noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nisy ny nentim-manana tao anatin'izany ary efa naroso tamin'ny mpandray fanasan'ny tompo dia resy lahatra isika fa iroso amin'izany. Ka misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'izany ary misaotra ny fiangonana koa satria isika rehetra koa no nandray anjara tao anatin'izany ezaka lehibe izany ka dia ho azy hery ny voninahitra. Fanaontsika ny miarahaba ireo vahiny izay sendra mandalo na tonga vao tonga ka izao vao miaraka aminay eto. Ka raha misy amintsika ao anatin'izany dia angatahana mba hitsangana tompoko. Dia faly zay miarahaba anareo tonga soa eto amin'ny FP Matolozy ary dia makasitraka indrindra satria afaka nakany amin'ny toeran-kafinareo nefa dia sitrakareo niaraka aminay ankalaza an'Andriamanitra sy manatrika izao fanompoam-pivavahana izao. Koa dia mitsodrano anareo zay Andriamanitra ny fahasoavana izay nitantana anareo tonga soa eto no mbola atanteraka soa ny antony nahatongavanareo ny antony andalovanareo. Ombanareo mandrakariva izy, ampirotsaka ny fitahiny aminareo izy ary ampomba ny fiadanany ao amponareo mandrakariva izy. Dia izy ane mbola hitantana anareo any amin'izay alenareo sy izay mbola ataonareo fa tsarovy. Fa na oviana anareo no mandalo eto na mitoetra eto misy toerana ho anareo eto amin'ny FP Matolozy. Dia misaotra indrindra tompoko makasitraka. Mazo mipetraka nareo. Manaraka dia ny alahady voalohan'ny volana tahaka izao koa ny arabantsika. Ireo zokintsika ray aman-drenitsika izay nahatratra ny tsingeritaona nahaterahany ka dia arabaintsika manokana ary retsika mbavaka. Misy mianada izy Ramatoa Mananjo Monika ngatana mba hitsangana azafady ary Andriamatoa Andriamasy Daniel asa raha eto izy. Na ny tokantrano manaraka izao fotoam-pivavahana zao dia faly zay miarahaba anareo mianada nahatratra ny tsingeritaona nahaterahanareo indray miara-mifaly aminareo sy ny fianakaviana ny fiangonana manontolo satria ray aman-dreninay zokinay ianareo ary tsy vaovao fa piraitapo ao amin'ny Kristy isika. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra mahatoky ary ao amin'ny bokin'ny Salamo ny mpanao Salamo dia milaza fa Andriamanitra izay efa nitondra antsika hatrany ambohaka hatrany amin'ny fahazazana ary mandraka ankehitriny mbola mitantana antsika mandra-pahantitra mandra-pahafotsy volo dia tsy mahafoy antsika ny tompo satria manome fotoana ho antsika izy azahoantsika milaza ny sandriny
amin'ny taranaka ary ny asany lehibe amin'izay rehetra mbola ho avy. Dia ny tompo ane ampitombo hatrany ny taona iainanareo ho feny fiadanana sy fitahiana ahazahoanareo mitantara amin'ny taranaka fa tsara ny Andriamanitsika, tsara le miazona ny fiainanareo ivavakisika. Tompo misaotra anao zay noho ny fitahim-panahy avy any ambony, noho ny fiarovanao ka nahatratrarany reto ray aman-dreny sy zokinay reto ny tamin'ny tsingeritaona nahaterahany indray tamin'iny volana lasa iny. Famindrampo lehibe avy aminao zany, fahasoavana nampifahasoavana avy aminao zany, isaorana ianao, iderana ianao, ankalazana ianao. Dia mitondram-bavaka azy ireo zay, Tompo, ianao ny antoka ny fiainany isan'andro, androtsaka ny fiadananao sy ny fifalianao, ary tantana ny dia ny iaro azy amin'ny ratsy rehetra, iaro azy amin'izay manimba, iaro azy amin'izay mahafaty, iaro azy amin'izay rehetra mampisaraka aminao, ary dia isan'andro atao feno ny fahasoavanao ny fiainany, azony misaotra anao ary azahoany midera sy manome voninahitra anao hatrany. Izay koa miompifaliana aminy ka ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny faraisana aminao fanahy masina ho amin'ny fianakavianany ary ho amin'ny fiangonana manontolo. Amen. Dia mirary soa indrindra tompoko, afaka mipetraka ianao. Farany dia tonga amin'ny minitra trano isika izao. Andao hitsangana sy anangana. Io no lohahevitra nametrantsika ny vinatrano. Ary io ihany koa no mbola lohahevitra hitondrana ny fiainam-piangonana mandritra ity taona ity. Fatatsika fa amin'ny 1 Desambra izao no tanjona anatraratsika ny apport 300 000 euros hoentina manao an'izany vina izany, apport ahafahantsika mindram-bola amin'ny banky fa indrindra mamandrika na ny terrain zany na ny bâtiment zany, zay ahafahantsika manatanteraka ny fahazahoana trano fiangonana. Raha nare tsara tsika teo dia nisy ray aman-drenitsika zay mpikambana ato amin'ny fiangonana, loholony zokiolona ato amin'ny fiangonana, dia ny pasteur Désiré Andriamampianina mivady zay nanolotra 10 000 euros ho an'ny trano. Marina fa izy mivady ny voalohany nanolotra tamin'ny taona lasa fanomezana ho an'ny fananganana ny fiangonana 3 000 euros. Be dia be ny mety eritreritra mandeha amin'izany hoe ahoana, fa ny zava-dehibe dia izao rakitra io, ary ny atao hoe rakitra dia sorona no heviny sakrifisy. Zany angeny rakitra tsy ilay taikedagiaposy na le ambony, tsy zay akory ny atao hoe rakitra, fa ny atao rakitra dia sorona omena ho an'Andriamanitra ho fankasitrahana. Raha nyresaka tamin'izy mivady zay ho maly satria tafahoana niaraka tany amin'ny synodam-paritany. Dia anisan'ny zava-dehibe zay no marian'izy mivady dia ity ho an'ny taranaka io. Izy mivady dia efa 20 taona mahery, dia efa osa, saingy mitsinjo ny taranaka. Izy mivady dia manana zanaka manjafy, nefa eo ny fitsinjovan'ny zanaka manjafy, fa eo koa ny tsinjovany ny taranaka ara-pinoana. Ary zany ny mahatonga afaka nalefa tamin'ny zavatra hafa ivoly io, afaka nalefa ao amin'izany, saingy natao kosa ho sorona, ho rakitra ho an'ny tompo. Zava-dehibe zany, ary zany no tsy afaka mijoro eto satria tsy afaka miara-miangona amintsika izy, fa zany no tia nijoroana vavolombelona ho antsika, anairana antsika rehetra. Fa isika raha nangana izao trano zao, tsy ho antsika, tsy ho an'ny tenantsika, tsy ho an'ny eritreritsika, fa ho an'ny planina n'Andriamanitra ho amin'ity fiangonana ity. Misy dia miteny hoe ny famonjena ny fanahy ho any an-danitra ny zava-dehibe, marina zany. Fa fatatsika moa nahoana tsika ny atao anatin'ity trano ity?
ary misy tafo maro efa andropolony maro tsy manana trano iangonana isika manana marina zany fa tsombetsika itsony ary indrindraindrindra mbola manana ondry maro zay tsy am'ty vala ity aho ny tompo renyko dia antsoko ary zany no mahatonga atsika anitatra ny trano fiangonana satria tsy anona fotsiny am'ireo zay efa ato isika fa mihevitra koa reo zay mbola nampy ny tompo isan'andro ho isan'ny olombonjena ho taizaina ary iara-manompo eto anivon'ny fiangonana zany ity vina ity ary zany nanarana antsika rehetra ny ray aman-dreny désiré andray mampianina mivady dia mitarika atsika ary anjarantsika rehetra mandiny tena manoloana zany fa tsy zavatra hoe vola ambikambony tsisy anaovana azy io tsy hoe vola tsy misy tokony ampiasana azy io fa azo ampiasaina amin'ny zavatra hafa mihitsy fa ny fidy izy nijery ny asan'Andriamanitra nijery ny ho avy ny tsinjo ny taranaka amin'ny finoana ary dia zany koa ny anairana antsika amin'izao mba tsy raisitsika ho ambikambona asa na koa hoe asa atao raha vita fa raisitsika ho adidy raisitsika ho tanjona ary raisitsika ho defy ho fanamby eo anatrehan'ny olona sy eo anatrehan'Andriamanitra izany ka dia mahereza sy matanjatsika ao amin'izany mialoha ny alorantsika ny chifra dia ara-mivavaka isika tompo isaoranay ianao dia rainay ianao ankalazainay ianao fa trany amin'ny andro taloha dia nandidy any Mose sy Arona ianao anangana ny tabernakely toerana iaonana aminao tamin'ny androny Davida sy Solomona dia nanaiky ianao nananganana trano ho anao anatanterahana ny fanompoana ary mandrakakehitriny ny fiangonana na dia marina tokoa aza fa vato velona trano fanahy ary zany tokoa izy dia sitrakao misy ny toerana azahoana manangona ny vahoakanao azahoana mitaiza ny vahoakanao ary azahoana ny vahoakanao mitombo amin'ny alalan'ny fanompoana ka ho tena zanak'Andriamanitra marina tokoa tompo misaotra anao nametraka ny vina teo aminay teo amin'ny fiangonana ary misaotra anao manetsiketsika anay tsiraray avy te hisaotra anao zay ny amin'ireo maro zay nanolotra ary ireo maro zay efa nikasa hanolotra mangataka aminao zay ataovy tanteraka ny fanoloran-tenanay ary ataovy tanteraka ny voadinay eo anatrehanao ho an'ireo zay misalasala ho an'ireo zay tsy mahatsapa ny alehibeny zao asa izao dia mangataka aminao zay ianao fanahy masina miasa amin'izy ireny ka ho ampiraisinao zay mba ho saina iray sy vava iray mba ho asa iray noentinay manome voninahitra anao eto amin'ity fiangonana ity ka ampiraiso aminao zay ampiombony amin'izao vina izao ary aoka tsisy na dia iray azy ahatsiaro ho ivelana izao matoky zany zay dia misaotra ny amin'ireo zay manaiky ijoro ho vavolombelona ary misaotra manangana anay tsiraray avy eto aenina azy tsy eto aza ho vavolombelona ka aneo fa Andriamanitra mahagaga ianao ilay Andriamanitra dia anao ny voninahitra ho anaiky osan'ny fahatanterahana amen. Dia eo amin'ny fanehoana ny ezaka vitatsika hatreto dia araka nitatsika zao tena mbola ambany dia ambany fa eo indrindra no anetsehanantsika tsiraray avy tsy zao ny moyentsika tsy zao ny moyentsika tsy zao ny lanjan'ny fahasoavana ny raisitsika avy tamin'ny tompo tsy zao kanefa kosa maro-po amintsika ny tompo tsy natao hitsarana ny tsiraray akory zao chifre zao fa natao anairana kosa antsika ozy izy ny tenin'ny pasteur Janot zay rehefa nanao ny azy Marsay hoe efa napetraky ny tompo any amin'ny comptetsika any inge le vola efa napetraky ny tompo any am-positsika any izy ary tena hita fa voaray zany antso zany satria niezika Marsay izy ny voalohany zao nahavita trano fiangonana nahazo trano fiangonana isika manarakaraka ary ataoko fa tsy tonga ho azy zany fa
zavatra planina n'Andriamanitra ho an'ny FPMA zany satria voanarendra isika tamin'ity volana ity fa iroso koa amin'ny fananganana trano fiangonana ny tafo FPMA Bordeaux ka dia antanitsika ao anatin'izany fa misy rivo-panahy ny anjarantsika dia manaraka ny fanahy manaraka zany rivo-panahy zany fa tsy manaraka ny rivotra hafa fa tsy manoariana zany ao amin'izay rivotra zay ka dia mbola kely ny ezaka kanefa kosa nametrahany tompo fitokisana isika ary nonay fa ity taona ity etsentsika mafy ho amin'izany ity taona ity anatratrarantsika an'izany fanambo azany fanamby satria ny tompo dia tehiteny amintsika hoe vitako zany vitan'izy tompo zany fa mila asy mila anao izy miantso asy miantso anao izy ary matoky ahy sy matoky anao izy itya mitratratra amin'izao dia 61 960 mbola tsy ao anatin'io ilay 10 000 euros zay nitononina teo fa compte-ny mois de février mbola lavitra tsika 20% nefa zao ny zava-dehibe efa nilazaiko teto tamin'ny ray volana nisy rola ho ia nisy rola nantsony rainy ho any an-tsaha ny ray ny teny hoe andeha nefa tsy nandeha izy ny raiky osa ny teny hoe tsy andeha nefa nandeha ihany izy ho ia hoe ny fanampiny io ny 240 000 euros ataontsika hoe 230 000 euros satria misy ny 230 000 euros isika lehilahy matoa isika lehilahy matoa ny salasala isika lehilahy matoa mbola nety tsy nihetsika isika lehilahy matoa nametrahany tompo fitokisana ary matoky ianao fa raha voniny ianao anao ny tompo anampy anao anoana anao dia ho azy rery ny voninahitra amen. Manony fotoana isika izao tonga amin'ny fotoana ny rakitra isika izao ry havana arak'izay voalaza teo ny rakitra ry havana dia tsy tagy-aposy fa ny rakitra dia sorona masina ka dia tsarovy fankasitrahan'Andriamanitra tokoa zany ary defi an'Andriamanitra tamin'ny Israely dia izao aloavo aho izy ny fafolo-karena jereo raha tsy andro tsako fitahiana be dehibe nareo vakio tsara ny malaky toko fahatelo zany ny fanampin'Andriamanitra amintsika tokony tsaroantsika zany amin'ny zavatra rehetra izay ampanaovina antsika fa raha mafoy ao amin'ny tompo isika dia mbola atobaky ny tompo ho antsika ny fitahiny vakio Korintianina 2:7 dia ho hitantsika izany ataontsika ny hira fitsy telonjato manatanteraka ny fanatazana ny rakitra isika misy ihany koa ny fahazoana mandoa amin'ny alalan'ny carte bleue raisa roa misy roa zany dia eto amin'ny akavanana sy amin'ny ato amin'ny akavia ho an'izay te andoa amin'ny carte bleue ataontsika ny hira zay vao tondro izano anompo ani Jesosy izano anaki mba ho azimo eny atsarany eny antrabe izy tamonje ka mety zare Jeso tompona ay
Iary vavakontsika rainay zanaka fanay masino misaotra anao zay sa noho ny fahasoavanao dia totosa sy tanteraka somatsara ny fotoanan'io misaotra tamin'ny fidiananao ny mpanomponao ho mpiara-miasa aminay vavaka aminao koa zahay ho an'ny asa rehetra nankininao aminay eto amin'ny fiangonana dia ny sampana valo ny USPMA ny asa pastoraly ny asan'ny komity mangataka aminao zahay orakofanao ny herinao sy toeran'ny fanahinao masina ahafahanay manatanteraka an'izany araka ny sitraponao sy ny fandaminanao vavaka aminao koa zahay ho an'ny V3e sy ireo mpitandrina rehetra eto anivon'ny FPMA ianao tompo no ametrahanay feno no momba azy ireo satria ianao no efa nosafidy azy koa rakofin'ny fahasoavanao izy ireo antotosa sy antanteraka ny hiraka ny nanondrahanao azy vavaka aminao koa zahay ho an'ny trano fiangonana izay projet anao ho anay FPMA Toulouse sokafo ny fonay tsiraray tompo mba hatakaranay ny fahalebiazan'izany fahasoavana tolotra ao anay izany mivavaka aminao koa zahay ho andro olona rehetra nandray fahasoavana ataovy mahay makasitraka izy ireny tompo mivavaka aminao koa zahay ho an'izay tsy salama trapasairanana azo pahoriana ianao ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana ny ampitoetra ny fiadananao eo ampony izy ireo maro tokoa ireo zavatra tiany angatahana aminao tompo kanefa dia votsany vavanay koa ireo zavatra rehetra tsy voatoninay teo dia apetraka feno am-pelantananao ary mba ho voninahitra ny anaranao Andriamanitra ray zanaka fanay masina hatramin'ny talondrinako mandrakizay amen. mamarana izao fotoana izao isika izao mifandaminana rehefa manao ny hira farany isika fito amby roapolo sy eninjato andinin'ny fahatelo dia ivoaka mialohanareo i Angelina miaraka amiko mba azahoantsika miarahaba azy mampahery azy mandray tanana azy ary azahoantsika koa mahazo ny gâteau izay nomanina ho antsika araka ny voalaza teo dia hitsangana isika manao ny hira valo amby roapolo sy efajato ny andininy voalohany sy fahatelo mialoha ny afatra sy ny tsodrano ary ny fito amby roapolo sy eninjato andininy fahatelo araka ny lazaiko teo nataontsika aorinan'ny tsodrano.
izao retombo izany antsona miantso izany mpanompo mba oeraka ity ao Jeso ity irao ao Jeso ekekore no miaramilana ovonona anao misentraka kaira tsy andeha irery fa iaraka amina ka de maomeony ery se fanahina ity ao Jeso ity irao ao Jeso ekekore no miaramilana ovonona anao misentraka kaira farany satria efa tafaray amin'ny tompo ianareo dia mahatanja satria ny herin'ny tompo tsy hay toaina miasa ao anatinareo ho aminareo any eny tompo hita ianareo any eny tompo ka iaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo any eny tompo ka hiantra anareo anandratra ny tavany aminareo any eny tompo ka anome anareo fiadanana alleluia 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 amen alleluia 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 amen 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 voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay amen mandehana amin'ny fiadanana ka manimpony tompo 7 sy 9 andininy 7